Eo ambavao Harena kosa indray entitra nisitry ny Jono sy ny Harena anaty rano Jono Augustin Andriamananoro nandritra ny fidin'ny fotony nataon'ny tany Toliara fa tsy maintsy manaja ny lalàna mifehy ny fitrandrahana ny Harena anaty rano sy ny Jono avokoa ireo mpitrandraka rehetra miasa eo amin'ity sehatra ity araka izany dia tonga anjery akaiky ny fomba fitrandrahan'ireo orinasa vahiny ny faritra mason'ny Toliara moa nisitry ny Jono sy ny Harena anaty rano ho fitandrona sisitra masy Madagasikara mba hafana ihany koa mba hafampiray tanindrazana misitraka ireo rem-pirenena no tanjona moa anatin'izao fandraisana andraikitra ataon'ny ministra ny Jono sy ny Harena anaty rano izao araky ny anambarany tao Toliara omaly araory. Vokatry ny fangatan'ireo vahoaka ty fotony sy ireo solombavambahoaka voafiditra taty amin'ny faritra Toliara ny amin'ny tokony anatanterahana fanaraha-maso akaiky ny orinasa MRHP orinasa mpitrandraka hazan-dranomasina ty amin'ny farin-dranomasiny Toliara izay tantanina teratany Sinoa no nahatonga ny ministra ny Jono sy ny Harena anaty rano ity nanjery akaiky ny zava-misy marina taty an-toerana. Noho ny fitarainan'ny vahoaka ny Toliara satria malaza be loatra fa miondrana amitsokosoko ny Harena ankibon'ny tany avy any sy ny Harena anatin'ny ranomasina avy eto Toliara. Koa miangavy ianao zahay amin'ny fandraisana andraikitra satria zay ny zavatra takiny vahoaka. Zay ny zavatra nitakinay teny amin'ny 13 Mai mba fidinana fotony ohatran'izao. Taoriny fianoana ireo solombavambahoaka nanatanteraka fanaraha-maso avy hatrany ny sambo lehibe iray tonga ny antsona teto amin'ny serana tsambon'ny Toliara ny ministra ny Jono sy ny Harena anaty rano. Ity sambo ity izay iray amin'ireo sambo lehibe enina ampiasain'ny orinasa MaproSud tao anatin'ny 7 volana nanaovan'izy ireo ny fitrandrahana. Na raha maso avokoa nainga tamin'ny isandreo tatsambo malagasy ampiasainy ity sambo mpitrandraka hazan-dranomasina ity. Firy zao ny équipagenareo ato? Les Sinoa fito, les gasy sivy. Sivy les gasy. Mbola tsy ampy zany tokony 80% ny équipagenareo tokony malagasy. 80% ny équipagenareo tokony malagasy satria pavillon malagasy en plus ny ananareo ty dia d'accord hoe nareo mpandraraha Sinoa fa tsy maintsy nareo na tianareo na tsy nareo mirespecte an'izay lalàna velona lalàna malagasy eto. Nojerena ihany koa teto ny alehiben'ny masona rato entin'ilay orinasa manao ny fitrandrahana. Sinoa ty harato tsy mety atao le bébé. Texte c'est 90. Là. Comme ça. Intérieur. Intérieur tsy ampy kely fotsiny. Tsy ampy kely. Nanatanteraka fisavana ireo alehiben'ny hazan-dranomasina voatrandraka ihany koa ny ministra ny Jono sy ny Harena anaty rano tao anatin'izao fandalovany teto Toliara izao. Entitra ny ministra ny Jono sy ny Harena anaty rano nandritra ny diany teto Toliara fa tsy maintsy manaja ny lalàna feny fitrandrahana ny Harena anaty rano sy ny Jono avokoa ireo mpandraraha rehetra. Ity sehatra ity izay mitana ny lohalarina fampivoarana ny arkarena fahombe eto Madagasikara ary manana anjara toerana lehibe amin'izany ny farin-dranomasiny Toliara. Raha ny taremarika dia avy aty amin'ny farin-dranomasiny Toliara avokoa ny 5.900 ny Harena an-dranomasina eto amintsika. Isika moa anatin'ny ataontsika hoe fikatsahana ny mangarara sy ny bonne gouvernance mila fanjakana tsara tantana ny vahoaka malagasy ary ao anatin'izany ihany koa dia mikatsaka isika mba hisian'ny fampandrosoana maritra indrindra milafiny ataoko hoe fitrandrahana izay harem-pirenena na ny Harena voajanahary izay misy eto Madagasikara. Isany amin'izany moa ny Harena an-dranomasina sy ny Jono dia izao fitiliana fotony izao dia nafahana mijery tokoa ny tena zava-misy marina ary ahafahantsika ihany koa sika tsy sanatry izany hoe anao botolo fa mezaka koa sika mba fanarahana ny lalàna velona misy ato amin'ny tany sy ny firenena. Zavatra hita androany moa zany dia io le hoe ayatsy havanana. Malaza mantsy eny hoe misy harato 10 kilometra sy ny sisa eto dia mahita zany fa raha ny harato ny lavan'ny harato ampiasain'ireo dia ao anatina antsika hoe norme izay international fa eo amin'ilay maille de filet eo dia tsy maintsy hoentitra fa tsy misy fanapaitra zany fa tsy maintsy ho réquisitionnena ny filet izay ampiasain'ireo mikasika ny zavatra izay ary tsy maintsy sisy phase de régularisation koa ho ataon'ny mpitrandraka rehetra amintsika zany mba anajana ny cahier de charge. Nilaza vonina ny anajana lalàna feny fitrandrahana ny Harena anaty rano sy ny Jono eto Madagasikara ny tompony andraikitra avy amin'ny orinasa MaproSud
taoriny toromarika sy ny fampafantarana azy ireo amin'ny antsipiriny lalàna fehizany nandritra ny fandalovan'ny ministra ny Josy ny Harena anaty rano teto Toliara.